Fa ao anatin'ny fitsenana ny taona 2024 sy fanaovam-beloma ny taona 2024 kosa dia safidy telo arakaraky ny fitiavana sy ny fafahany tsirairay avy no atolotry ny toeram-pilanonana BC Blues entsy namontana ny aliny alatsinainy azafady fa raika amin'ny telopolo ny volana desambra izao. Fatalintsika ny andinindiny zay. Alim-pilanonana miavaka natolotry ny BC Blues izay tsy namotana andreo mpitady lanonana farany taona nisy talata raika amin'ny telopolo desambra ho avy izao. Safidy telo tokoa no atolotry ity toeram-pilanonana ity ireo rehetra mikasa nitady toerana anaovam-beloma ny taona 2024 sy hiarahaba-pifaliana ny taona 2024. Voalohany amin'izany ny fidirana 5,3 alina ho andreo izay nanao famandria-toerana arahina sakafo feno. Misy fidirana R1 alina ihany koa ho andreo izay te hisafidy latabatra arahina zava-pisotro io. Ny fahatelo kosa dia ny fidirana R3,000 arakaraka ny toerana misy ho andreo mpamarana lanonana. BC Blues zany dia manao soirée réveillon izay efa niteneninao teo, dancing, karaoké, musique live. Afaka manao zay tiany atao le olona, ny anay zany clientanay afaka manao animation koa izy, afaka manao rehetrarehetra izy, afaka misakafo izy, zay tiany atao zany ambiance zany tadiavinay amle izy dia afaka manome ambiance an'le client koa zay. Dia ny anay zany toerana voasokatra dia mba miangavy anareo zany mba ho tonga ahitan'le zavatra atao fa tsy ho very fanantenana nareo fa zay afaka manome fafampo zay farany tianareo ary hotsaroanareo zany réveillon 2012 atao amin'ny BC Blues zany fa tongava dia ho hitanareo hoe ahoana le izy. Lanonana sy fialamboly no miandro rehetra tonga eny amin'ny BC Blues. Ankoatran'ny sakafo tokoa dia namarika amin'ny fotoana nisy fanentanana maro samihafa iarahana amin'ny orchestre, ny dihy ary misokatra ihany koa ny bara. Ho andreo vahiny manakaja dia misokatra ho azy ireo ny box VIP. Fa isan'ny hampiavaka ity alim-pilanonana ity ihany koa ny fandraisana anjaran'ireo vahiny nasaina amin'ny karaoké live ao anatin'ny toe-tsaina club tanteraka ary miaraka amin'ny orchestre eo ambony sonorisation matanjaka sy jiro marevaka.